manona fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Amen. Koa satria tokantrano, sekoly tokantrano androany dia jerintsika tokantrano mibanjina miombina toetra amin'Andriamanitra. Amen. Ny zavatra rehetra lalovantsika na iainantsika eo amin'ny fiainana dia miainga daholo sady misy ifandraisany amin'ny toe-po. Izany hoe misy ifandraisany amin'ny toetra. Raha andeha tsika andinika kely ny tantarany Adama sy Eva dia tena hoe olona tanteraka ny namorona an'Andriamanitra azy. Tsy nalala ota, tena hoe niaina fiainana tena fahasambarana, fiadanana, fitahiana, fahasoavana, izay rehetra mety hoe fahatsarana rehetra talohany nanendreny ny voankazo teo alohan'ny saha, teo afovoan'ny saha. Vakitsika ny Genesis 7:1 ka hatramin'ny 9. Genesis 7:1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary menarana dia fetsy no ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra, ary hoy izy tamin-dravehivavy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Fa hoy ravehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azonay hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany, fa andrao maty ianareo. Ary hoy menarana tamin-dravehivavy, tsy ho fatotsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra ampahendry, dia notazana ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Hitanareo, inona izany zava-nisy teto? Eva dia vehivavy tia miresaka. Ninona izany mety hoe faiblesse-tsika dia tadidio fa fetsy be izany namorona an'Andriamanitra ny devolo izany tena fetsy dia ohatr'izay koa ny endriky ny menarana teto. Dia ka satria tia miresaka izany Eva dia dikan'izay raha hoe manao ny fanaony isan'andro izy mety hoe miakompane amin'ny vadiny. Raha ohatra hoe miasa izany Adama dia tokony hoe manaraka anazy eny, dia tsy izay no nataony fa ny se distraire izy, nisy distraction tao. Dia tena ohatrany hoe endrasany devolo mihitsy izany eo amin'ny kendri-toana ny olona manao an'izay distraction izay. Ina tena pasteur sandratra teo hoe zéro distraction. Izay ny teny fikasana tamin'ilay hoe fanontronana amin'ny teny fikasana antsika tamin'ny 2 taona. Donc ny distraction izany ohatrany hoe zavatra mahafinaritra ny nofo, zavatra ohatrany hoe mahavarindrina. Raha hoe tia ny antom-pisiko, efa fantatrao ny antom-pisinao, efa fantatrao ny raha ataonao, dia ianao mila hoe reny ny akafizinao, hipanjinanao an'Andriamanitra sy ifandraisanao aminy isan'andro isan'andro. Fa teto izy voapiresaka ny devolo izy. Noho izany tsika vehivavy izany dia mila mitandrina amin'ny fitiavantsika amin'ny resaka. Ao anaty baiboly dia misy hoe ny lela ozy izy tena hoe rantsana kely indrindra, fa io lelantsika io na io mamono na io mitondra fiainana. Tsy hoe ratsy akory miresaka, fa rehefa miresaka amin'ny namantsika tsika, rehefa miresaka amin'ny olontsika, mampahery ve tsika? Ny sitrapon'Andriamanitra ve no tantaraintsika eo sa dia hoe resa-dresa-poana? Dia ny zava-nisy koa izany ny influencer-ny Adama izy. Adama efa mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, fa ohatrany hoe tsy naharitra mety hoe tiany ny vadiny, satria izay ny voasoratra hoe lehilahy ho tia ny vadiny, dia nanaiky ny tenin'ilay vehivavy izy. Donc tsika vehivavy izany manana influence par rapport amin'ny vadintsika. Raha tokony hoe mpanampy tandrifo izany tsika, influence tsara, mpanolontsaina tsara, dia mila mitandrina. Fa matetika mampikorotana ny tokantrano sy mampikorotana ny fianakaviana dia izay influence ratsy izay. Dia tapaka izany fa tsisy eto izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tato izany dia nisy hoe toetra tsy fankatoavana. Ozy izy pasteur Njiva tamin'ny latsinainy hoe ny problème ao ambadiky ny problème ozy dia misy toetra tsy fankatoavana foana. Dia inona koa nataony Adama teto? Natehana mari-tena izy dia ohatra hoe Andriamanitra indray ny lasa nameny tsiny. Ohatra ny hoe ilay vehivavy namena ao anahy rehefa natsoan'Andriamanitra izy.
toetra manamarintena koa zany dia ny olona mametsiny lava zany dia manana toetra manamarintena, dia tokony tandrina koa tsika rehetra na ny lehilahy na ny vehivavy ao atokantrano tsy hanamarintena ary tsy fametsiny lava. Ny tsy fankatoavana ozy teo dia miteraka faharavana, rava ilay fiainana tena hoe lafatra sy tsara be nataon'Andriamanitra tao edena. Raha ohatra jerentsika indray tantaran'i Joba dia voalaza an'Andriamanitra fa olona marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Ao amin'ny voalohany bokin'i Joba ao misy an'izay, fitopitiany kely izy. Dia inona ozy izy indray nareo? Ny alina ny Joba indray Satana. Dia nanao izay fomba rehetra izy izahana toetra ny Joba. Dia Andriamanitra nefa ilay alfa sy omega mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany dia navela lalovany Joba zany izay sedra sy fizahan-toetra tena hoe mahamay be izay. Maty daholo ny zanany, niala taminy, hareny, tena hoe lasa ferena be hoe hatrany atapon-doka hatrany am-paladia, ny vadiny naneso anazy, ny sakaizany raha mody hoe nampahery anazy tamin'ny voalohany dia nandatsa ihany koa. Ndao hoe jerentsika ny Joba 42:4-6 Joba 2:7 andininy 4 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Teto ninona ny lalovan'i Joba dia tena hoe nanana fijoroana izy, tena hoe niaritra izy, tena hoe mety niteniteny foana kely izy tena noho ny amafisany nanjoana azy hoe tsy nisoa ihany ozy ny raisina tamin'Andriamanitra fa ny ratsy koa niteniteny foana ohatr'izany izy ohatrany hoe nanenina izy tamin'ny hoe nanina ary ihany nisy ohatr'izany. Dia ato amin'ity 42:4 ity izy dia vakina aminaran'i Jesosy hoe fona aminao ozy mihaino fa hiteny ao an-tany ianao ka ampafataro fandrenesan'ny sofina ihany ny andrenesako anao fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavena. Amen. Zava-nisy zany raha hoe nandalo an'izay sedra be mafy be izay Joba dia tena hoe ato anatin'ity izy nanana ohatrany hoe niaritra fahoriana be zany izy dia naharitra dia niakohaka izy sady mifony izy no mibebaka. Raha ohatra izy ka hoe miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavena, vovoka sy ny lavena zany tsy any ambony latabatra fa eo amin'ny tany, dikan'izany niakohaka zany Joba. Dia après an'izay rehetrarehetra izay dia naverin'Andriamanitra taminy avy ny fananany ny zanany nitovy amin'isan'ilay zanana tena teo indray ary tena hoe tsara tarehy be, tsisy tsara ohatry ny zanako Joba tany amin'ny faritra nisy anazy. Dia mila zany tsika manana izay toetra izay koa, mila hoe manana faharetantsika, manana fiakohofantsika, mila mampifandray tsika ny toetrantsika amin'ny toetran'Andriamanitra. Dia raha jeren'ny Josefa koa tsika dia Josefa koa dia pakatoa araka ny lesona tena hoe voamaly mbola mafana tsara mihitsy nakatoavany an'ny rainy hoe mandehana jereo ny rahalahinao dia misaina dia ireo rahalahiny ireo rehefa tonga tany izy dia ireo ny saina nisy ratsy azy fa Andriamanitra namadika an'izany ho soa. Amen. Dia nandalo dia efa fantatritsika moa zany tantara satria tamin'ny voamaly dia ilay namidy izy handeha ohatran'izany dia lasa tany amin'ny tany faritra Egypta izy zany. Dia iny indray no rehefa tonga tany nandalo fakapana be izy, tena hoe ary tsy indray mandeha izy zany sady hoe tsara tarehy izy zany bikana dia tara aminy zany ilay vadin'ny Potifara dia ohatrany hoe miharcelé anazy mihitsy isan'andro raha tsy olona manana fijoroana reto tsisy lehilahy hoe tsy manana an Jesosy zany ka hoe misy vehivavy miharcelé anao isan'andro dia tafajoro ianao fa misy tena lazaiko anareo fa nampanompon'Andriamanitra dia midaraboka dia izay fototry faharatsiana koa. Donc nanana fijoroana be zany Josefa. Ao amin'ny Jakoba 1:2 dia hoe sambatra ny olona maharitra fakapana fa rehefa voasidahatoetra izy dia andray ny satro-boninahitry ny fiainana izay nolazain'ny Tompo amin'ny meza ity azy. Amen. Tena hoe olona tena mila tahafina koa zany izay toetra ny Josefa izay. Dia ao amin'ny Timoty 1 indray 9:1 Timoty 1 9:1
andin'ny voalohany Timoty voalohany toko fahasotra ny 10 azafady. Toko fahaenina dia faraiky amin'ny folo azafady toka. Aminaran'i Jesosy fahaenao kosa ary lehilahin'Andriamanitra mandosira izany zavatra izany ka meza mitady fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana. Amen. Tsisy olona afaka ny anana faharetana izany ka tsy manana finoana. Izany hoe nanana finoana sy fahatokiana tanteraka tamin'Andriamanitra izany i Josefa. Dia raha fehezintsika izany izay rehetrarehetra izay dia hoe ao misafidy miafina ny tontolo rehetra momba anao. Safidy ny nahatonga ny Eva tsy nankatoa ka nisy firodanana tao Edena. Safidy nefa koa ny nahatonga ny Joba naharitra nanapaharetana ny akohaka sy mibebaka efa haitsika hoe tsy mifona fotsiny fa tsy miverina amin'ny ratsy fanao intsony teo aloha. Safidy ny nahatonga ny Josefa ho mpakatoa maharitra fakapanahy tia fahamarinana ihany koa. Noho izany tsika tsirairay avy reto dia manana safidy. Manana safidy tsika manoloana ny toetra izany hoe anao anaraka ny toe-po araka an'Andriamanitra ve, andeha anaraka hibanjina an' Jesosy ve araka ny teny fikasana, hoe tena hoe andiny tena lalina ao anatin'ny fiaraparan'izao fifadian-kanina izao ka mba tsy ho fahazarana fotsiny hoe fadikanina dia mba manao koa ianao, fa tena hoe tsy tahaka ny ianao hatramin'izay ny ianao après an'ity fifadian-kanina ity. Amen. Amarana koa azy dia ao amin'ny Timoty voalohany 4:8. Timoty voalohany toko 4:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasana amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy. Amen. Raha ohatra tiantsika ho tanteraka amintsika ny teny fikasana hoe taonjobily ho anahy sy ho anao amin'ity taona ity, dia mila manana an'izay izay toe-panaraka an'Andriamanitra izay tsika. Tsy ao atokantrano ihany, tsy amin'ny fiainana andavanandro ihany fa any ampiasana amin'ny fotoana rehetrarehetra. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra. Hivavaka tsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny Jesosy. Misaotra Jesosy fa mbola afaka namaky ny teny, namenao opportunité afaka nizara ny sitraponao Jesosy. Makasitraka Jesosy fa afaka nampafantatra anay foana isan'andro, mamangy anay foana isan'andro momba ny amin'ny toetra Jesosy. Tena te hiova izay Jesosy, oka mba tsy ho izay hatrizay intsony noho izay amin'ity taona vaovao ity, fa tena hiombina toetra aminao, hanahaka anao, hibanjina anao. Fa raha any amin'ny efitra hafa tokoa no misy anay, ahoana moa ny ahafahanay mibanjina anao, satria ny fahotana ireo no efitra mampisahaka aminao ianao Jesosy. Dia raha hifandimby eto Jesosy ny mpanomponao dia oka ny fananao masina nanositra ny vavany Jesosy, ka tsy afa-tsy ny sitraponao no holazaina eto, voninahitry ny anaranao. Dia raina sy ankalazaina ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka tsika andraisantsika ny mpanomponao Andriamanitra manaraka. Halleluja. Manasa antsika hitsangana tompoko amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Vavaka tsika tompoko. Raha eo tena velom-pisaorana anao ny fonay Andriamanitra. Mankasitraka indrindra tompony amin'ny fanatrehanao, satria tena atsapanay Andriamanitra, fa tena ataonao ao aminay isa minitra, isa segondra, isan'ora ny fanatrehanao. Tompo amin'ny alan'izany fanatrehanao izany no ahafahanay miantso ny anaranao. Ray malalo tena faly izay amin'izao fotoana izao. Tena faly izay satria tonga amin'ilay fotoana tena tianay, ilay fotoana tena maminay Andriamanitra.
dia ilay mihinan-kanina, mihinana ny teninao Andriamanitra. Satria ny teninao Andriamanitra dia mamoky ny fanahinay, mamoky ny sainay, mamoky ny any anatinay lalina any. Manambary zany, midika zany Andriamanitra fa tsy manadiny aminay ianao. Jesosy androandray ary dia matoky fa mijoro eto anoloana eto ianao. Ary ny fahazavanao Andriamanitra ho hitan'ny olonao tsirairay avy. Ny fahazavanao Andriamanitra tena hoe hiapaka hatrany anatin'ny fon'ny tsirairay avy. Dia misaotra indrindra koa Andriamanitra ny amin'ny fon'ny olona tsirairay avy, ny amin'ny fonay tsirairay avy, izay efa tonga tany lonaky ny teninao, nandritra n'izay fotoana izay Andriamanitra. Dia mitenena ray ambarao indray ilay teninao, alefaso Jesosy ilay sakafo, fa vonon'izay hiaino ny teninao. Amen. Mialohan'ny hipetrahantsika dia andehantsika ifampiarahaba kely azafady. Andaontsika hindrana an'ilay fiaraban'ny anjely an'i Maria hoe arahaba ary ilay no asoavina. Teneny eo akaikinao hoe arahaba ary ilay no asoavina. Ny tompo mombanao. Tadidio fa fomba an'Andriamanitra nahatongavantsika eto. Iaino tena hoe hihinana ny teniny indray. Dia mino sy matoky fa vonona ny fontsika hihinana an'izany teny izany. Dia afaka mahazo toerantsika tompoka. Nindramintsika ilay tenin'ny anjely teo izay hita ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 1:7-20. Androany Sekoly Tokantrano. Raha omena titre zany ny androany dia tiany tompo tenena amintsika androany dia tokantrano miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra. Tokantrano miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra. Tamin'ity herinandro ity dia nisy fampianarana nentin'ny Papa Rodolphe hoe zavatra roa izy ny sarobidy indrindra eo amason'Andriamanitra dia ministera sy ny tokantrano. Izany hoe io tokantrano io tena sarobidy eo amason'Andriamanitra ary tena jeren'Andriamanitra foana io tokantranontsika io. Amen. Izy no mamaritra ny tokantrano. Tokantrano misy ny lahy ray, misy ny vavy reny, dia misy ny zanaka. Izay no atao hoe tokantrano. Izany hoe misy personne zany izay vao tokantrano. Dia tsika tsirairay avy ireo zany. Ao amin'ny bokin'i Jeremia toko 5:7-7 tapany no jerevantsika hoe ozy ny tompo taminy hoe raha hiverina ianao dia ho raisiko indray. Izay nanomezan'Andriamanitra an'ilay lohateny teo hoe tokantrano miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra. Fa raha averintsika eo amin'Andriamanitra ny tokantranontsika dia ho raisin'Andriamanitra ny tanan'izany. Ary izany hoe izany tenin'Andriamanitra izany tamin'ny Jeremia dia tokony ho karakterantsika ray aman-dreny. Tokony ho karakterantsika ray aman-dreny. Izany hoe rehefa tena ao amin'Andriamanitra zasy ianao dia manana an'izay karaktera izay satria izay ny karakteran'Andriamanitra. Dia manana an'izay karaktera izay tsika hoe raha miverina ny zanantsika dia raisitsika indray. Ka ny zanakadala izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Lioka tsy hovakintsika fa fitipitiantsika fotsiny lesona no raisitsika amin'Andriamanitra ao anatin'izay. Ka ny zanakadala dia niala teo amin'ireny izy dia nandeha tany izy. Rehefa tsy netiny nataony zavatra anankiray raha nandeha nanao fitoriana izay dia iny zanakadala iny nalefanay dia dessin animé ilay izy satria misy ankizy eo misy olon-dehibe dia dessin animé ilay izy. Dia ny zavatra tena hoe nandraisana lesona ilay izy fa somary nampime kely. Rehefa nandeha tany ilay zanakadala tao anatin'ilay dessin animé zany dia rehefa ilay sakafo ny kisoa no hohaniny dia dessin animé moa dessin animé dia ilay kisoa ny jery dia me anazy. Me zany ilay kisoa ilay zanakadala dia teo ilay zanakadala tonga saina dia me daholo koa ilay olona nijery an'ilay projection. Dia tao anatin'izay zany tena hoe nankisoa me anazy. Dikan'izay hoe tena hoe tsy nety ny zavatra nataony. Ozy ngamba ilay kisoa efa inona koa ny ataony ty aty, tao tsy mitovitsika
nioriko ohatr'izao nefa nioro ny ohatrany ahoana dia tsy nety rehefa tsy nety ny nataon'ilay zanakadala tany dia tonga saina izy niverina teo amin'irainy ary rehefa niverina teo amin'irainy izy dia niraisy ny raindray fantatritsika ilay tantara tena hoe vao mainka napekanjony tsara be nameny zavatra tena sarobidy be dia izay ilay hoe rehefa miverina dia raisiny. Tsarovy fa zanaka foana ny zanaka foana ny zanaka fa tsy hoe rehefa lasa izy dia tsy zanaka tsony zanaka foana iny fa rehefa miverina dia rehefa miverina izy ohatra zao hoe misy zanakitsika zao ohatra hoe tsy ao amintsika izy amin'izao fa mety hoe lasa izy tsy ao tokantrano tsony izany fa nalefa n'Andriamanitra any amin'ny anjara voatendriny any fa rehefa hiverina izy dia tsy avinavina be vao tonga izy dia tsy mba hanao câlin ve ianao tsy mba hanao inona ve ianao fa tonga izy dia faly indray ianao na mahita anazy fotsiny ara dia misy fifaliana ao anatinao dia rehefa tonga izy dia karakarainao ho antsika vehivavy mety possible mihitsy andeha amboariko ny chambre ny andeha asiako ohatr'izao sy ohatr'izao izay ilay izy vao mainka indray tena hoe misy zavatra tsara be ameantsika anazy misitraka indray izy ny mahazanaka ao an-trano dia ohatr'izay ntsika eo amin'Andriamanitra. Ny zavatra normal dia izao ny zavatra tsy mety no averina normal ve izany sa hoe sendra hoe tsy normal ny zavatra tsy mety no averina ohatra anao nisy fotoana nandehananao volo tany amin'ny mpanao volo dia tsy nety ilay izy dia tena nisasako mihitsy dia naveriko rery tao an-trano dia ohatr'izay ny zavatra tsy mety no averina. Ohatr'izay koa ho an'ny lehilahy rehefa manamboatra fiara ny lehilahy dia rehefa tsy mety dia tsy hoentiny foana hoe hoentiny ihany foana fa tonga dia tena andeha etiko aritiriny aloha fa ohatrany tsy mety izany dia ohatr'izay ilay izy izany hoe rehefa tsy mety izany zavatra rehefa tsy mety ilay zavatra atao dia aza miinsiste mbola mandeha amin'iny fa miverena indray dia amboary ilay zavatra tsy mety. Ataontsika jery ny zavatra ambaran'ny tompo ao amin'ny bokin'ny Matthieu 7:20 ny 7:20 Matthieu 7:20 ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao ny zaza ary aza rarana tsy hanantona fa antoa azy ny fanjakany lanitra. Dongelo jerentsika kely ny 7:20 azafady indrindra tompoko 7:20 ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanany sy hivavahany azy fa ny mpianany teny mafy ireny nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao ny zaza ary aza rarana tsy hanantona fa antoa azy ny fanjakany lanitra. Matthieu 7:20 indray ny 7. Matthieu 7:20 ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko marina aminareo tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Eto Andriamanitra dia mampiredouble kely atsika. Izy fampianaran'ny pasteur zao zay hoe tsy maninonaamiredouble ozy izy tsy haiko moa ilay fomba le fiteniny tsy haiko fa ohatra hoe tsy maninona io ozy izy satria maninona double portion tena ilay akaikina hoe double portion. Alléluia. Zao ozy ny tompo hoe fa ny fihevitra ozy izy tsy fihevitrareo ary ny lalako tsy lalanareo. Zay mihitsy ilay izy. Tsika rehefa mananjanaka hoe miredouble dia monomonina kely menimenina kely zalo ohatra. Rehefa hoe misy ohatra hoe misy zavatra hoe tsy mety ilay zaza dia hoe ratsy be ohatra ilay note dia mieritreritra hoe iredouble io dia tonga dia izay fa misaotra ny tompo fa tsy izay intsony izao. Dia
eto dia io tenin'Andriamanitra io no ampahafantarany antsika an'izay hoe maninona tsika androany ataony miredouble. Tena hoe nianatra foana tsika hatramin'izay nianatra foana fa ataony miredouble tsika satria hoy izay mifevitra sy fevitrareo izy izy ny lalako tsy mba lalanareo. Ilay te hoe miverina tahaka ny zaza, miova tahaka ny zaza, mitodika tahaka ny zaza. Androany tiany ianao tiany za hiara-dalana sy iombon-kevitra aminy. Hozy izy te hoe ny fevitra sy fevitrareo izy izy ny lalako tsy lalanareo. Araka ny fitarian'ny pasteur sandratra teo dia ohatr'izay koa ilay fitariany teo, fitariam-bavaka ny tenany teo andaontsika hozy izy iombona amin'Andriamanitra. Dia tian'Andriamanitra tsika androany hiara-dalana, tsy androany fa manomboka eto indray aloha zany amin'ilay classe redouble amin'ilay classe redouble eny dia hiara-dalana sy iombon-kevitra aminy. Communion zany. Tenenina eny hoe akaikinao hoe communion hoe ahoana ary. Manaiky ve aloha tsika hiaraka aminy e? Dia manaiky ve tsika raha hoe ataony miverina toy ny zaza? Manaiky ve? Hitanareo misy ho anay vehivavy, tsy haiko aloha ny lehilahy fa ho anay vehivavy ho anay vehivavy misy rehefa mandehandeha dia misy ilay manala mony, manala banda, manala inona, manala misy hoe hianta beauté, misy an'izay moa, misy an'izany. Satria maninona? Rehefa mitombo eny zahay dia misy ketrina. Rehefa mitombo eny zahay dia somary lasa misy tasy kely ilay tarehy dia vao mare andreny dia ohatrany tonga dia liana be. Iza hoy hianta beauté. Tsy ilay produit fa ilay hianta beauté. Dia izay ilay fampianarana namen'Andriamanitra antsika hatramin'izay hoe tsy fanafody fa mpanao fanafody. Dia eto Andriamanitra miteny antsika hoe miverena tahaka ny zaza. Ataovy tena mihoatra lavitra zay zay ry Kanada isany rehefa maheno izay hoe ino manala hanina dia ezaka liana zahay dia ohatr'izay hoe andao ataovy mihoatra lavitra noho izay hoe fitadavantsika hoe te hiova tiatsika ohatra ny zazakely indray io tare io. Tsy haiko hoan'ny tsy haiko moa zao io pasteur tsy mety manala volombava intsony izy fa raha manala volombava nisy taona izy nanalana io dia ohatry ny zazakely dia tena na zanakay raha tena mihitsy hoe ohatry ny zazakely indray fa atrela izy dia fa eto Andriamanitra miteny hoe miverena toy ny zaza. Avereny hoe miverena toy ny zaza. Ka an Jesosy avy hatrany moa jerevantsika satria tsika natao hanahaka an Jesosy. Ao amin'ny Matthieu 2:17 ka hatramin'ny 17. Io tantara hoe tantaran'ny Maria sy Josefa sy Jesosy, tokantrano zany. Maria, Josefa, Jesosy. Tamin'io fotoana io dia nifoazan'Andriamanitra Josefa tamin'ny nofy. Dia niteneniny hoe angevaka itsika Matthieu 2:17. Ary noho ny efa lasa nandeha ireo indry nisy anjelin'ny tompony seho tamin'ny Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe mifoaza ianao ka entony zazakely sy ny reniny dia mansira any Egypta ary mitoera any ambara-pilazako aminao fa Heroda efa hitady ny zazakely ho vonoiny. Dia Matthieu 2:2 Matthieu 2:2 io nitoerana zany ny fo izy dia nandeha. Dia Matthieu 2:2 hoe ary rehefa maty Heroda indro nisy anjelin'ny tompony seho tamin'ny Josefa tany Egypta tamin'ny nofy ka nanao hoe toizantsika kely azafady tompoka mifoaza ianao ka entony zazakely sy ny reniny dia mankanesa any amin'ny tany Israely fa efa maty izay nitady niain'ny zazakely. Teto zany dia nataon'Andriamanitra niverina ilay tokantrano. Miverena ilay tokantrano Jesosy ao anatin'io tokantrano io. Dia izay nijerevantsika nikahan Jesosy voalohany indrindra. Ny soramandry teo amin'io Matthieu 2:17 io dia hoe nitondran'i Josefa ny Maria sy Jesosy niverina tao Nazareta. Izany hoe tao amin'ilay toerana iray ihany nandeha dia avy eo tao indray no miverina. Dia ohatr'izay zazantsika dia nitombo teny
dia rehefa ao indray tsika dia ozy indray Andriamanitra hoe miverena indray tahaka ny zaza. Teneny eo akaikinao hoe mila miverina hoe ozy Andriamanitra. Miverena toy ny zaza. Amin'ny fiainantsika andavanandro eny misy indraindray misy fotoana itenenantsika an'izao hoe raha tsy zazakely ary ako, sao dia averinao fa zazakely ary aho. Dia nefa Andriamanitra tsy izay. Fa Andriamanitra eto izy mihitsy no miteny hoe miverena ny ianao tahaka ny zaza e. Tian'Andriamanitra tsika ohatran'ny zaza. Donc jerevantsika ny karakteran'ny zaza e. Afaka tsy hanam-potoana lavabentsika fa afaka tohizantsika ihany rehefa any an-trano rehefa ao anatin'ny fandinihan-tena dia za mino fa ny fanahy masina mangy antsika dia ho tafaverina toy ny zaza tsika. Ny zaza voalohany indrindra aloha manaiky izay ataon'ny ray aman-dreny. Manaiky izay ataon'ny ray aman-dreny. Vao teraka fotsiny ny zaza dia izay akanjo ampanaoviny ray aman-dreny anazy eo. Tsy hoe voalatsaka ilay zaza dia miteny le veravera ny tiako na le jaune ny tiako. Fa ilay ray aman-dreny hoe tiano ampanaoviko anazy. Dia ohatr'izay koa Andriamanitra. Izay tiany atao amintsika no ataony. Izay mahatonga anazy miteny hoe miverena tahaka ny zaza. Ny zaza izany tena hoe mpankatoa, izay hoe mifilaza azy. Manaiky fotsiny. Tsotra be izy, tsopo be izy, manaiky fotsiny izy. Faharoa, ny zaza manaiky sy mandray izay omena anazy. Manaiky izy dia mandray izay omena anazy foana. Araka ny fampianarana nentin'ny pasteur Njiva tamin'ny latsinainy hoe pakatozy izy ny olona pakatozy izy ny tonga mpiankohaka marina. Ny olona mpankatoa ny tonga mpiankohaka marina. Donc itsika anazavazavana koa dia izao ny zaza rehefa nono moa ny sakafon'ny zaza, nono ireny. Dia rehefa omena nono ny zaza dia tsy mimenimena izy hoe ohatra hoe mitsetsetra an'ilay nono izy inona koa ary izany. Ohatra anahy izao tamin'izaho vao teraka dia totofandry mamanay vary sosobodaka be mihitsy dia asiana yaourt natiora, tsy siramamy, tsy sinina, tonga dia iray baolina be, tsy maintsy laniny ony mba hampatsiro an'ilay nono. Dia minono tokoa ilay zaza, minono. Fa tsika raha maheno an'izay fotsiny izao hoe vary soso misy yaourt natiora anazy, tonga tsika dia mivingivina. Fa ny zaza tsy mivingivina izany. Hohaniny foana iny dia iny mampitombo azy. Dia izay ilay andrasan'Andriamanitra amintsika. Mankatoa. Mametena izy. Raiso dia hohano. Na ohatra ny ahoana Andriamanitra ne eny e, tia antsika izy ary tsika mieritreritra hoe rehefa tia dia malefadefaka eny foana hoe ndriky manana, ndriky ohatr'izany. Fa Andriamanitra misy fotoana izy manao an'izany. Fa misy fotoana izy rehefa tena tiantsika, rehefa tena tiany dia eo ny tena manome taolana be mihitsy izy. Taolana, tena taolana. Fa izao hohany foana reto. Hohany foana. Mety hoe bangy ianao fa tsy maninona fa hohany foana e. Hohany foana fa tsy maninona eo aza atao misy mahasakana an'izany. Mipankatoa ny tonga mpiankohaka. Raisika foana ilay hoe mampinono teo. Rehefa mampinono dia eo foana ilay zaza. Vao mitomany dia eo. Vao maninona dia eo. Na hoe lena raha le kosy dia tsy mieritreritra ilay reny fa aloha mena nono. Dia miankohaka eo amin'ilay reniny eo foana ilay zaza. Miankohaka eo. Dia izany ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Miankohaka, mankatoa dia mankafy miankohaka eo amin'Andriamanitra. Fa rehefa mankafy miankohaka eo amin'Andriamanitra za sy ianao dia omeny izay mampitombo anao. Dia ny zavatra nomeny antsika izao dia toetra satria tiany hitombo tsika ao amin'ny toetra.
tsetsatsiaritra fotsiny omenony ny zaza omenony ny zaza fa aza variana amin'ity hoe tirle biberon fa omenony ny zaza scientifiquement any moa le izy hoe mahatsara ny reny sy ny zaza le izy tsy hidirantsika lala fa any amin'ny dokotera angamba raha mila ny zaza tsy manana vesatra ny zaza innocent innocent ny zaza tsy manana vesatra mihitsy teo innocent ve ianao teo maivana ve ianao leo an'io vesatra io ve ianao za aloha rehefa mavesatra tena leo be mihitsy leo be dia tena miteny mihitsy leo be Andriamanitra leo be an'io dia ny zavatra iny moa zany nantsian'Andriamanitra hoe tsy andosirana le izy fa hatrehana miaraka amin'Andriamanitra hatrehana miaraka amin'Andriamanitra miverina tahaka ny zaza fa rehefa miatrika an'izany ianao miaraka amin'Andriamanitra dia miala io izay nefa nyteny fa raha makanesa ozy izy aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa zany me fitsarana ao aminy fa mankanesa ianao le zaza mahatonga ianao teneny ny zaza dia mankanesa eo aminy ianao fa izy ny anome fitsarana raha tsy tianana vesatra ianao dia inona ny tokony ataonao mamela eloko tenenina eo akaikinao hoe mamela eloko aza mitsara hoe dia izao baikoy ny vavanao baikoy ny masonao baikoy ny sofinao baikoy ny tongotrao baikoy ny tananao baikoy mihitsy fa aza andrasana hoe Andriamanitra ity ny tanako tsy haiko ohatra hoe andray zavatra tsy mety ohatra hoe anao kolikoly dia sady ataonao ihany Andriamanitra arovy ny tanako fa ianao mihitsy no mibaiko satria efa namen'Andriamanitra fahefana zasy ianao Andriamanitra mitady olona ho iaho satria olona no mamaritra ny tokantrano Andriamanitra mitady olona mitady tokantrano araka ny fony mitady tokantrano araka ny fony Andriamanitra raha hoe zarery ao tokantrano hoe zarery no misisika ho hitan'Andriamanitra dia malahelo Andriamanitra fa ny tokantranoko mihitsy no tadiaviny ho araka ny fony zay no mahatonga an'ilay lohateny namen'Andriamanitra antsika miverina amin'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny tokantranontsika zany ny tian'Andriamanitra ho hita araka ny fony zany hoe Andriamanitra mitady olona tsisy vesatra Andriamanitra mitady olona pakatoa mba ho tonga mpiankohoka marina pakatoa mba ho tonga mpiankohoka marina tsy hoe pakatoa mba ho tonga miliardera na ho tonga na tsy fantatra fa ho tonga mpiankohoka marina tsy haiko ianao na mba tianao zany olona ho tonga olona mpiankohoka marina zany fa raha zaho aloha raha zahay ao atokantrano dia te ho tonga amin'izany olona mpiankohoka marina dia mianatra vonina hianatra ao amin'Andriamanitra vonina hiverina tahaka ny zaza mba ho tonga mpiankohoka marina tia izay rehetra omen'Andriamanitra tsy tia vesatra intsony ka izay zavatra rehetra mitondra vesabesatra rehetra dia tonga dia ohatrany hoe marikiriko zaka ohatr'izay mihitsy ilay izy dia izay ny tadavin'Andriamanitra amiko sy aminao io hoe mpankatoa tonga mpiankohoka marina io nisy fampianarana efa nameny Papa Rodolphe atsika vao aingan'izay dia afaka jerevantsika ao zay tena hoe taridalany fanahy olona Andriamanitra mitady olona na tokantrano mahay misaotra amin'ny zavatra rehetra fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika mahay misaotra amin'ny zavatra omeny mahay misaotra amin'ny zavatra ataony donc antsika hijery ny bokin'ny Jeremia 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 2:7 ny 2:7 ny anaran'i Jesosy fa izao no lazain'i Jehova araka ny
nampahatongavako izao loza lehibe rehetra izao tamin'ity fireneny ity dia arak'izany kosa no hampahatongavako ny soa rehetra izay nokasaiko ho azy. Zavatra ataony. Raha ohatra isika tsy manana fo tahaka ny zaza dia imonomonontsika raha io teny io no tonga eo amintsika. Imonomonontsika dia izao no tenantsika aika ianao kay no natonga niny problème be iny. Satria tsika tsy manana fo tahaka ny zaza manaiky. Ary rehefa tsy manana fo tahaka ny zaza tsika dia ny zavatra tena grave be dia izao ararotin'ny satana ilay izy dia asiany voile mainty be tsy ahitana an'ilay ao ambadika, ilay teny fikasana, ilay teny mpitiavana avy amin'Andriamanitra. Fa takonan'ny satana amin'ilay voile mainty be mihitsy amin'izay mba tsy ho hita. Tsika izao eto manao rideau maintimainty mba hampatsaratsara kokoa ny zay ilay izy mba hampatsaratsara kokoa mba hampazava. Dia izay ny tena problème. Raha mimonomonontsika tsy mahay mankasitraka dia iny satana miditra aingana dia manisy voaly dia tsy hita. Lasa le tapany voalohany ihany ny hitantsika fa le tapany faharoa hoe arak'izany kosa no hampatongavako ny soa rehetra izay nokasaiko azy. Tandremo aza vela izy voaly, aza vela mihitsy fa miverena tahaka ny zaza. Ny zaza dia tia miresaka ny zaza. Eny amin'ny fotoana eny izy misy fotoana izy mibadabada fotsiny, tsy mety mangina mihitsy. Dia iny dia mahafinaritra antsika ray aman-dreny. Dia tsika koa ny miresaka na tsy fantatra ara ilay izy dia valitsika izy zany. Dia mandeha any amin'ny Facebook any izy ohatr'izany dia tena mahavariana mihitsy. Dia tsika mamaly zany eny ary dia ahoana zany dia miteny izy tia miresaka ny zaza. Dia rehefa mahay miteny indray ny zaza dia inona indray ny ataony? Izy misy fotoana izy be fanontaniana be mihitsy. Ohatra hoe miala eto Antananarivo ka hatrany Majunga dia fa inona io papa? Fa maninona papa? Fa anona maman? Fa zao dia ianao misy fotoana ianao reraka dia tsy voavalinao intsony izy satria izy tia miresaka be nefa ianao fa reraka ianao satria izay ilay hoe satria ianao mieritreritra fa olon-dehibe dia tsy mamaly anazy no fa reraka be. Dia izy nefany mbola miasista ihany dia rehefa tsy valitsika izy dia ozy izy amin'ny paoziny hoe io molotra iny no mipotsaka. Dia rehefa izay indray dia rehefa mipotsaka ilay molony dia sorena kely indray anatsika fa maninona koa no mibotsina molotra ohatr'izao fa maninona nefany tsika tsy namaly anazy. Izy tia miresaka fa tsika tsy namaly anazy. Dia izay ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao, communication. Ny tompo tsy ohatra antsika fa izay antsoa dia ho valiko ianao ozy izy tao amin'ny bokin'i Jeremia ao izay. Antsoa amin'ny andro fahoriana ozy izy dia hamonjy ianao ka hanome voninahitra ianao. Antsoa ozy ny tompo tsy ohatran'ilay zaza teo izany ny tompo, tsy ohatran'ilay zaza zaha teo hoe tompo hoe tsy niteny fa antsoa ohatra ny te-hiteny amiko sy aminao ny tompo hoe resao foana ary reto resao foana ary izany ny tenen'ny tompo amiko sy aminao androany. Raha tsy miresaka amin'Andriamanitra isika dia tsy hain' izay tokony ataontsika. Hitanareo nisy an'ilay jamba nisitran'i Jesosy dia hozy izy hoe inona no tianao ataoko aminao? Inona no tianao ataoko aminao ozy izy? Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Lioka ao izay. Jesosy tsy hoe nodifanina na tsy fantany fa fantan'izao hoe io jamba mahatonga anatiny eo dia te hahiratra izay. Fa inona? Tiany amoaka ny ao anatiny ao ilay jamba. Tiany hiresaka aminazy ilay jamba. Dia niteny ilay jamba. Ny hampahiratana ny masoko ozy izy. Dia nataon'i Jesosy ilay izy. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia communication anaty fiombonana. Anaty communion. Zay ve communication anaty communion. Ilay nitenen'ny taty teo ozy izy hoe tia miresaka ny vehivavy. Fa rehefa tsy en communion tsika amin'Andriamanitra dia miteny zavatra hafa. Miresaka zavatra hafa. Fa rehefa en communion tsika dia micommuniquer zavatra mety amin'Andriamanitra.
mivavaha ka aza mitsahatra. Mivavaha ka aza mitsahatra hoy ny tompo. Te hiteny izy hoe miresaha amiko foana. Miresaha amiko foana na andro na alina na amin'ny ora na aiza misy anao dia miresaha amiko foana. Satria izay ilay toetra ny zaza miresaka foana. Tokantrano, ao anatin'ny tokantrano tokony hisy communication. Manaiky an'izay ve tsika? Tokantrano, ao anatin'ny tokantrano tokony hisy communication. Donc jerentsika vetivetika tamin'ny Maria nivangin'ny anjely dia niresaka tamin'ny Maria ny anjely dia nanaiky Maria nifampiresaka zany Maria sy ny anjely. Mosesy le niresaka tamin'Andriamanitra dia rehefa niresaka mihitsy izy Andriamanitra dia namen'Andriamanitra directive izy fantatritsika ny toyany namoaka ny zanak'Israely. Jesosy niresaka tamin'ny rainy. Niresaka tamin'ny rainy Jesosy. Le Jaona 7:20 iny ao anatin'iny Jesosy vavaka nataony ho am-pianany fa nitatitra koa izy ny zavatra nataony. Nitatitra izy zany amin'ny andreo izy dia efa niraisin'ireo dia min'ireo. Za mangataka ozy izy Andriamanitra mba tehirizo ireo. Dia niresaka tamin'ny rainy izy. Izay le hoe ao anaty tokantrano tokony hisy ny communication. Anazavako anazy akinkana angambany hoe ho an'ny lehilahy ho an'ny lehilahy zao rehefa antaninareo hoe inona kay ny atao laoka dia aza mamaly hoe mety daholo. Satria maninona tonga dia tapaka eo ilay communication. Tsy mitohy fa raha mitohy hoe atao saosisy tsaramaso roneny hay dia mitohy ilay resaka hay zany ny tianao dia dia aleo roneny le saosisy any Analakely fa tsy le saosisy atsenan'ny etsy hay marina tokoa zany. Tanareo mitohy ilay resaka ary aza dorana moroneny le tsaramaso fa tena lasa ratsy be dia mamaly indray neny eny ratsy variana ako dia tsy mahay. Azonareo ve mitohy le communication fa aza tapahany hoe mety daholo. Zay ho antsika vehivavy koa dia zao rehefa miteny an'izay le lehilahy dia mandana raisy ny arina dia mandana miantsena. Dia zao rehefa eny antsena eny dia aza miova hevitra hoe indray efa nahita henan-kisoa ravitoto. Vita henan-kisoa ravitoto hoe tonga any an-trano iny nefa rehefa tonga any an-trano dia manginangila lehilahy fa tsy miresaka tsony. Nefa raha saosisy tsaramaso ny entinao dia faly be zay nahita indry dia dia mandeha le communication. Zay ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao amin'ny resaka hoe communication ao amin'ny communion. Rehefa miresaka sika dia fantatritsika ny ao am-pon'Andriamanitra. Fantatritsika ny ao am-pony Jesosy dia entiny mandehandeha any anatin'ny fony antsika dia malala secret be dia be. Dia rehefa ataontsika iny zavatra mpanaoviny antsika iny dia mahazo aina be tsika dia mitohy indray ilay resaka. Zay amen. Amaranako azy dia izao hoe tian'Andriamanitra ho hitany zasy ianao. Tian'Andriamanitra ho hitany tokantranontsika. Andao hiverina toy ny zaza. Andao hiverina toy ny zaza mba hampahazo aina anazy. Izy eny tiantsika hahazo aina fa tsy tsika tsy hoe rehefa miverina toy ny zaza tsika dia tsika ny mahazo aina fa Andriamanitra ny mahazo aina voalohany. Tadidio fa ny antom-pisitsika dia ny ampifaly an'Andriamanitra. Ampifaly an'Andriamanitra dia izay ny angatahany amiko sy aminao miverena toy ny zaza. Miverina miresaka amin'Andriamanitra toy ny zaza. Amen. Jesosy misaotra ny amin'ny teninao. Misaotra indrindra Tompo fa marina ny teninao dia misaotra ray malalo ny amin'ny hitondranao anay indray manomboka androany. Hiverina toy ny zaza zay Andriamanitra. Hiverina toy ny zaza zay Andriamanitra. Aheno anao, ankafianao. Tena ankafi mihitsy Andriamanitra. Tsy monomonina. Ary indrindrindrindra anao zay ampifaly anao ray malala. Dia misaotra Tompo. Amen. Dia tsika hitsangana dia mbola hanova fofatana hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny ankasitraka isika satria mampiteny mpanompo Andriamanitra maniraka mpitondra hafatra ny Tompo manaitra sy mampahery ny tokantrano mandraka hariva. Tadio fa io tokantrano io tena ao am-pony Jesosy io ohatry ny asa fanompona ary tian'Andriamanitra isy fiadanana
ao amin'ny tokantranonao hitarafana ny fanahafanao an Jesosy sy ny fanahafan'izay rehetra ao tokantrano an Jesosy. Ava foana tanofa ito izy le vavaka teo misaotra ray aminaran Jesosy manaitra ianao mitarika mampatsiaro manangana manintsy mampahery misaotra betsaka fa tena tianao ny tokantrano tafiorina ao aminao ary tsy afaka iorina raha tsy miverina aloha ary mankasitraka anao zay fa mampiasa mpanompo ianao mametraka teny ao ambavana ianao isan'ny privilégié zay tonga eto amin'ny fanatrehanao andro maraina mandray ny teny fiainana misaotra fa manomana zavatra sosy tsara ianao ho any tokantrano zay nandresina andray andro maraina raiso ny dera sy ny laza ny aja ary voninahitra mandrakizay samy manofa fatana dia isaoro ny tokantranonao aza mibanjina an'izay tsy mandeha fa isaoro Andriamanitra fa io nomen'Andriamanitra afaka miainga eo Andriamanitra afaka mitany tokantrano izy isaoro Andriamanitra isaoro ny fiaina tokantrano misy ianao misaotra ray aminaran Jesosy ny amin'ny fiaina tokantrano tsiraray avy ao ny manambady ao ny tsy manambady mety misy tonga eto mpitondra tena ao ihany koa mety miandry ny anjarany ao ny mety efa maty vady na inona mety ho situation tsiraray avy dia manofa fatana eto amin'ny fanatrehanao zay misaotra sy mankasitraka anao afantatra fa io tokantrano io no amboarina io tokantrano io no averina ao aminao ary io tokantrano io no isitraka an'le jobily ny tenenao tamin'ity tolo ity misaotra ray aminaran Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Tiaka mafitsika aman Jesosy maza ho toerana vetivety no fanatritsika ho fisaorantsika an'Andriamanitra satria tena araka le teny teo hoe averina miverina amin'Andriamanitra amin'ny communion miverina amin'Andriamanitra amin'ny communication misy zavatra mila ifandraisana amin'Andriamanitra zay tarafina inkeo amin'ny fiverenan'ny fifandraisana ao an-trano zay dia manomboka androany tsy mamaly tsony mety daholy zay zany zao aloha dia mila miova zany manomboka androany alleluia ohatrany hoe manatrika ny resaka le tokantrano any le pastera nytory-teny teo tena alleluia mino fa afaka hitsangana ny tokantranonao zay manatrika eto ataovy misy fandresen-dahatra ao anatinao ny androso araka le teny teo hoe tsy hoe miverina fotsiny fa raha miverina toy ny zaza mafinaritra be ne zany ny teny Andriamanitra hoe tokantrano tokony hiverina dia tsy hoe hiverina eo dia hiverina arak'izay saipatanao fotsiny dia izay fa tavaverina fa omeny tsara ny norma hoe miverina toy ny zaza tsy misafidy ny akanjo zay anaovany fa ny ray aman-dreniny no mampitafy azy takizay ny ankotsika rehefa miverina maneritena toy ny zaza dia Andriamanitra no manafy antsika ny fitafiana tsara indrindra zay Kristy hitafio Kristy traindray ohatrany tsy tianao inao zany ilay tambola kely dia jerevanao mipahanao maitsomaitso dia jerevanao ny akanjonao mavomavo tsy tianao izy fa ekeo aloha mety iny ny mafana tonga anao tsy arary-kibo ohatra tanareo le misy tsinjo lavitra be avy amin'Andriamanitra ao ambadiky ny fitondrany anao manomboka androany zany tsika tsirary avy reto dia miverina toy ny zaza mba hoentin'Andriamanitra sy ho mora hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika alleluia dia mino fa ho voatany tokantranonao anatin'izay tokantrano miverina sy tafaverin'izay ny zaza rehefa minono dia tsy mangataka resety hafa fa zay eo tsy mibaikobaiko fa zay eo dia ankafizina satria fantany hoe ny ray aman-dreniny tsy hanome zavatra ratsy azy mila miverina ny tokantrano ary miverina toy ny zaza tena kaikinao afaka miverina toy ny zaza hoe azo atao zany hoe amen do tsika hitsanganary ray minaran Jesosy tsarovy ny tokantrano zay tonga eto amin'ny fanatrehanao vanginy teninao androany mba tsy ho sarotra ny fiverenana toy ny zaza manetry teny eo anatrehanao manaiky ho tariana matoky be tsy manam-panahina ary mianatra an'izany zay isan'andro tarian'ny fanahinao izaniza tonga eto Jesosy dia mivavaka zay ary mifampivavaka raha misy tokantrano ao anaty ady aokiseho ny fandresenao aokiseho ny vavolombelona ary aokiseho ny fiadanana avy aminao
raha misy tokantrano tonga eto tokantrano potika ianao no Andriamanitra ny fananganana indray, Andriamanitra ny famoronana ary Andriamanitra ny famerenana amin'ny laoniny. Tsarovy izay tokantrano izay tompo androany. Raha misy tokantrano ihany koa manatrika eto Jesosy ka tokantrano maratra dia matsiaro izay fa ny diakapoka ny aretanao no anasitranana anay. Tsy ny fery ivelany hita ihany na ny fery anaty eo amin'ny vatana fa indrindra ny ratram-po araka ny mission izay nahatongavanao hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko anasitrana an'ireo izay torotoro fo na ireo izay maratra-po na ireo izay potipotika ny fony dia tonga ianao hanome fampanantenana azy fa afaka hitsangana, afaka hiarina ny zavatra rehetra. Misy koa tokantrano hoe Jesosy mety tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy ny ao amin'ilay tokantrano. Misy resaka tsy mipaso tsony, misy communication efa tsy mandeha tsony. Zany mihitsy no eto amin'ny fanatrehanao androany ary nomenao ny taridalana hoe miverina toy ny zaza dia afaka hiverina amin'ny laoniny zavatra rehetra. Zany ihany koa Jesosy no entina eto anatrehana. Ao ihany tokantrano, ao ihany koa ny tokantrano mety miaina ao anatina fahamainana, mety misedra lalan-tsarotra na mety toy ny désert tsy misy ninninina tarafina sy jerenana antenaina. Andriamanitra ny fitahiana ianao, Andriamanitra ny famatsiana ianao. Aoka ny tsirairay viverina toy ny zaza manetry tena fa vao mikinaina ny zaza dia vonona ny nono. Mino koa izay tompo fa vao mitsatra ny eto anatinay miverina tsara amin'izany toe-jaza miankina aminao zany ianao ilay Andriamanitra nandatsaka many isa-maraina. Andriamanitra ny famatsiana ianao, mino izay izay anjara tsara tokony ho an'ny tsirairay avy afaka hovotsoranao ho tonga ny am-pelatana ny tokantrano. Aoka isy fanasitrana andro amin'ny maraina. Sokafo ny lalana Jesosy izay rehetra mety ho manahirana hiverina toy ny olana aoka hiva zany eto amin'ny fanatrehanao. Izaliza koa tokantrano tonga eto ka ampahoriany devoly miady lava, lasa tsy mifankaty, lasa mpivady misaina olo-kafa fa tsy mifantoka eo amin'izay vady saza nomena. Ninona karazana asan'ny devoly manafika ny tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononana. Afaka ny tokantranonao, sitrana ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona karazana salobina vesatra tadiavin'ny fanahin'ny demonia anafiana sy andavonanao tsy ambenina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka zany ary tsy miverina eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tsarovy isa tokantrano mba hiaina an'ilay fileovana ny teneninao hoe amin'ity taon'ny Jobily ity any mpiasa dia hanokatra loharanom-pileovana ianao. Saotra raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy ny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy tokantrano tsara ny tokantranonao, tokantrano mety ny tokantranonao, tokantrano mijoro ny tokantranonao, tokantrano tafaverina ao amin'Andriamanitra, tafatoetra ao amin'Andriamanitra, ny farana ao amin'Andriamanitra, mivelona ao amin'Andriamanitra, feno Andriamanitra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanatrehan'Andriamanitra hanovany zavatra rehetra. Ambadiky ny toe-ponao anaika hampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra. Ninona tsy nety hatramin'izay hiveren'ny tokantranonao fa mety amin'izay eo. Resaka tsy nandeha amin'izay laoniny manomboka mety amin'izay. Miverina amin'ny laoniny fifampiresana ireo menakavy. Tsisy tabatabana dala ntsony ao an-trano amin'ny anaran'i Jesosy. Olona malemy fanahy miara mifampiresaka anatina fifankatiavana sy ao anaty fandeferana. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tsofana rano, ninona fahabangana, Andriamanitra ny fahafenonany amenao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tsofana rano, fiadanana ho an-tokantranonao. Izay rehetra hitany masonao hatreto miara-miasa mahasoa izay natanteraka amin'ny programan'Andriamanitra fa mety io ary mety tsara io, mety indrindra io. Herinandro tsara ho an-tokantranonao ty herinandro ty. Anokatra lalin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandresy ianao ary mandresy ny tokantranonao. Mandehana dia misitra ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao. Hotronona ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahay zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Vetivety kely mamarina fifadian-kanina amin'ny zoma zao. Oviana? Zoma zao. Dia exceptionnellement dia miditra amin'ny telo tsika. Mihaino tsara tsika amin'ny telo ka hatramin'ny efatra hanao intercession famaranana ny fifadian-kanina tsika. Dia amin'ny efatra to dia manomboka ny fotoam-piankofana dia mandeha tahaka ny fotoana isaky ny zoma rehetra. Raha etsy ianao manatrika eto afaka mba dekalena kely dia dekaleo kely dia tonga avy amin'ny telo. Tsy isaky ny zoma tsika ianao an'izay fa amin'io zoma arivo eo exceptionnellement. Tain'i Jesosy daholo.